mpahazonao eo amin'ny tatao vovonana ary amin'ny tatao vovonana feno fahazavana zay nitanjona fara tapony indrindra eo amin'ny fanompona satria fantatra efa ny eo an-tananao reriny tsy misy maharombaka ary tsy misy mahasakana anao rehefa hiasa ianao ndreto ary zay Andriamanitra mitondra fonay ny sainay mifananay sy mombanay manontolo eto anatria ny teny fahamarinanao indray dia manambarany sitraponao aminay fa vonony zay mangetaeta ny ainao anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Miarabantsika tsirairay avy indray ny tonga soa eto amin'ny fanatren'ny fiombonantsika amin'ny fanatren'Andriamanitra miaraka androany maraina mirary ny fitain'Andriamanitra sy ny fahasoavana antsika mianakavy dia samy ho tahiny tompondray ary eo am-pianona ny tenin'Andriamanitra mahazo toerana tompoko. Halleluja. Zotra ny tompo isika fa tonga dia mahazo midemara zany. Halleluja. Amin'ny marka toko faraky ambin'ny folo. Marka toko faraky ambin'ny folo misy tantara ao manomboka amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faefatra ambin'ny folo dia ny sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo. Ovakiko zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny sady teny velona. Ary nahatsinjo aviavy anankiray mandrakariva mandravona ary nahatsinjo aviavy anankiray mandravona ery lavidavitra ery dia nakeo fa toa hita voany eo aminy. Kanjo no ny tonga teo aminy Jesosy dia tsy nahita na inona afa-tsy ravina ihany fa tsy mbola tonga ny tao-pamoazan'ny aviavy. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe aza misy mihinana voa avy aminao intsony mandrakizay ary ny mpianany nahare izany. Andininy fa 7:20 ka hatramin'ny andininy faha 2:20. Ary isakariva dia niala tao an-tanàna izy ary noho ny maraina raha nandalo izy dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera nahatsiaka nanao taminy hoe rabi indro fa efa nalazo ilay aviavy nozoninao. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe manana finonan'Andriamanitra. Amen. Nao antsika ijery mikasika mombany hoe ny hasarobidin'ny toetra mifandraika amin'ny anjara voatendry. Ny hasarobidin'ny toetra mifandraika amin'ny anjara voatendry. Raha ny marina ny firetantsika dia manakana zavatra be dia be tsy hitrangy eo amin'ny fiainantsika. Miandry ny firetanao Andriamanitra. Ny firetana dia ilay hafanana mirehitra maniraka antsika hanao zavatra tereny fitiavantsika n'Andriamanitra. Ny apôstôly Paoly dia nilaza hoe fa ny fitiavan'i Kristy ny manery anay. Rehefa mirehitra ho an'Andriamanitra ianao dia misy afim-piretan'ny filazantsara sy famonjem-panahy tsy mety manginana matory ao anatinao. Ohatrany hoe apetrak'Andriamanitra ao anatinao ny fahatereny. Zay ny atao hoe firetana. Ny firetana tsy hoe tena ho asa be dia be fa ny firetana dia hoe ohatrany hoe renao hoe ny alehibe ny fitiavanao an'Andriamanitra dia niteraka hafanana ohatran'ny Eli, ohatran'ny Eli mpaminany. Nafana dia nafana amin'ny foko an'i Jehovah. Tsy navita natoro tany an-tranony izy fa niady sy nijoro mba hamerina ny Israely ho amin'ny Jehovah Andriamanitra ny Israely. Dia hitanareo zay fo zay tsy hita maso ny firetany Eli fa mibaiko afo eny izy. Mibaiko afo izy. Ilatsaka avy any an-danitra. Nefa ranany moa kalesy afo mihitsy nitondra azy niakatra niala teto amin'ny tany velona ho afindra toerana any amin'izay toerana tian'Andriamanitra metrahana azy. Zany hoe ny firetanao zany ny tanjon'Andriamanitra voalohany indrindra. Zay mahatonga ny Baiboly milaza ny bokin'ny Apokalipsy hoe na tsika mangatsika na tsika mafana fa raha matimaty tsika dia aloha ny vavan'Andriamanitra. Ny hoe matimaty tsy hita be niany hoe tena an' Jesosy sa tsy azy. Fa ny hoe mafana dia tena hita hoe mirehitra ho an'i Jesosy. Ny hoe mangatsika dia tena mitoetra mihitsy tsy an' Jesosy. Dia Jesosy hoe aleoko mahita anao mangatsika toy izay matimaty. Fa raha matimaty ianao izy dia aloha ny vavako. Fa na ianao mafana na ianao mangatsika. Dia hoana moa fipetraka zany tenin'Andriamanitra zany. Hitantsika tsara fa ny lalitra dia fahavalon'ny hanina
mangatsika. Rehefa mangatsika ny sakafo dia tonga ny lalitra mipetraka eo amin'ilay sakafo. Fa ny vilany mangotraka, vilany mamay, tsy ipetahany lalitra mihitsy fa miôdiôdy eo fotsiny izy fa tsy mety mipetaka satria mafana le izy. Misy zavatra zany tsy mila hoentsika mibavaka hoe tompo arovy amin'ny herin'ny faharatsiana sy ny karazana fa raha vao mirehitra fotsiny ianao dia tsy manakaiky anao ny fahavalo satria fatany hoe an'Andriamanitra ianao. Ao entsika. Dia ato amin'ity marika 12 ty ohatrany manome fampianarana zany Jesosy tonga teo amin'ilay ravina. Dia teto angamba ny mahatonga an'ilay tenitsika malagasy hoe mahatsaravina satria avy any Jesosy dia teo amin'ilay ravina. Dia ilay ravina mandrobona be. Dia teto Jesosy tsy hoe tonga eo izy hijery hoe mamokatra ve ty aviavy ty sa tsy mamokatra, fa nahatongavan' Jesosy teo akavoa amin'ilay aviavy. Izy zany tsy tonga hiverifie hoe mavokatra ve le aviavy sa tsy mavokatra, fa tonga izy hinana nanantena izy hita vokatra avy amin'ilay aviavy. Zany hoe izy sura tany amin'izay ny aingany fa misy voa io aviavy mandrobona be io, kanjona izy raviny fotsiny. Hitanareo nendray tsika midoroboka be ho atsika fa tsy ho an'Andriamanitra. Motivation le izy. Motivation mpanompoana dia mila mipetraka tsara anome an'le voa tadiavin'i Jesosy. Ary io le vokatry ny fanahy Jesosy rehefa tonga amintsika tsy jery izy hoe disponible ve tsika manana fanomezam-pahasoavana azo ny ampiasaina aso ny manodidina antsika. Tsy famonjena ny manodidina antsika no ilainy Jesosy aloha, fa le voa tsara avy ao anatintsika anome izay ilainy. Ny ilain'Andriamanitra amintsika vokatry ny fanahy, fa ny ilainy manodidina antsika fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy. Ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy dia mahasoa eto an-tany ihany. Any an-danitra tsy misy fanasitranana. Mena ny fanomezam-pahasoavana eto manasitrana eto an-tany ihany. Any tsy mila faminaniana fa toeran'ny fataterahana no mena ny fanomezam-pahasoavana maminany eto an-tany ihany. Malala, ny fahalalana, teny-pahalalana, ny reo karazana fanomezam-pahasoavana sivy mena amin'ny Korintiana 2:12 na teny tsy fantatra mety hitsahatra ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa zao zavatra anankiray no haritra mandrakizay, fitiavana ohatra. Fitiavana zao maharitra mandrakizay. Tany sy ny lanitra ho levina fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Tenin'Andriamanitra koa tsy levina mandrakizay. Ny zavatra anankiray tsy levina mandrakizay koa, fiderana koa tsy levina mandrakizay fa mitohatra any an-danitra. Zay mitohatra any an-danitra ny tsy levina mandrakizay. Dia inona ny tiany Baiboly holazaina? Raha tonga Jesosy teo amin'ilay aviavy dia tsy nahita voa avy amin'ilay aviavy, le voa tadiavin'Andriamanitra. Dia nozon'ilay aviavy ho maina. Ataovatra tsara ny tanan'izay manaraka fa hiteny ao anatina révélation Andriamanitra. Fa manina no nozony Jesosy le aviavy ho maina? Satria velona le aviavy, fa velona ho an'ny tenany fa tsy nanome fahavelomana arak'izay namoronan'Andriamanitra azy. Andriamanitra zany rehefa tonga eo amin'ny fiainantsika dia mijery izy zay mahasoa azy avy amintsika. Satria zay no nanaovany sy antom-pisina, namoronany antsika. Fa raha ianao velona ho an'ny tenanao sy ho an'ny fiainanao, tsy mahasoa an'Andriamanitra ianao satria misy zavatra andrasan'Andriamanitra ny anatinao nefa tsy nomenao azy tamin'ny fotoanany. Dia maninona le ozina? Le ozina amerinanao eo amin'le mampety anao fa tsy andravanao akory. Jesosy raha manozina, tsy manozina andravanao satria le voa anankiray no vonony. Ny azo mantsy rehefa maina dia mirehatra. Tsy marety aka ho an'Andriamanitra. Azo maina no mirehatra fa tsy azo maintso no mirehatra. Ka le ozina manamaina an'le fahavokarana tsy izy mba hahatonga anao hirehatra hanome an'le fahavokarana tena izy rehefa avy eo. Problema na voany ele izy fa tsy problema na azo le izy. Misy zavatra tsy azontsika. Fa namasina pio indray zay no any maraina. Hoety zay tao fanatrehanao dia tantany mandrakarivo zay halala ny tenim-pahamarinanao isan'andro. Mba hahafahan'ny toe-ponay sy ny toe-pananay zay manomboka amiko Andriamanitra. Tena nome zay tianao sy ilainao satria fantatry fa zany no fanirianao tsara zay ambony indrindra ny amiko. Hitanareo ny tena lesona tsara indrindra eo amin'ny fiainana dia ny fahafahanao mamoaka an'le fruit tsara avy ao anatinao.
misy fruit tsara ao anatinao. Ao anatsika tsara avy reto misy fruit tsara napetraka Andriamanitra. Zany mahatonga ny fanamasina vao nandray an Jesosy sika dia rapida be Andriamanitra napidina ny fitiavany ho ao anatsika fa tsy fanomezam-pahasoavana aloha no nomeny antsika. Andriamanitra zany tsy maiky mipetraka foana izy, tsy maiky ny ampiasa atsika fa maiky ny anangana atsika. Tsika olona araka ny sitrapo no mamaiky azy fa tsy tsika irahana mandeha manompo aloha. Ary amin'ny sekoly ny fiainam-panompona ny zavatra sarobidy indrindra amin'Andriamanitra dia ny fahafahanao manokatra ny ao anatinao ho disponible azo ny ampiasaina. Fa tsy tonga dia mandray anao ny fahasoavana amin'ny alalan'ny onction na ositra tonga dia hoe andeha anatanteraka an'izay mety zavatra sainy ataonao ho an'ny hafa. Tonga mifantoka aminao aloha izy, tonga manorona anao manokana izy, tonga mampitoetra antsika tsirairay avy izy, satria Andriamanitra dia tia mampiasa olona anankiray araka ny fony. Ndao tsika hijery kely ny zavatra nitranga teto. Nozon'Andriamanitra le aviavy mba ho maina, satria raha tsy maina le aviavy tsy mirehatra. Ny tanjon'le ozona tsy fandravana fa ny tanjon'le ozona fananganana. Andriamanitra zany dia mbola mitoetra foana tahaka ny tany amin'ny bokin'ny Genesis 7. Ao anaty ozona izy mbola misaina fananganana ihany hoe izay nateraky ny vehivavy no nitsaka ny loha mena ratra. Zany hoe ozona misy fiatraikany feno fahatsarana eo fiainan'ny zanaka eo fiainan'ny olona no tanjon'Andriamanitra hatramin'ny farany satria tsara Andriamanitra sady mpanao ny tsara izy. Andaontsika tia tanana mafy be ao anazy. Inona zao ny tanjon'Andriamanitra alohan'ny ampiasany antsika dia toe-po tahaka ny ahoana ny tian'Andriamanitra nanantsika voalohany. Averiko indray fa Satana dia mamindra ny toetrany ao anatin'ny olona izay tianao ampiasaina. Zany hoe ny toetra ny zava-miafina zany amin'ny tontolo ara-panahy dia fototra ny toetra ahafahan'ny fanahy mampiasa anao. Andriamanitra zany zao rehefa hiditra ao aminao izy dia mampiditra ny toetrany ao anatinao. Izy mihitsy moa ao anatinao fitiavana. Mampiditra reprograme anao Andriamanitra ho karazan'olona anankiray hita maso, bloga mpitiavana mandehandeha, mba hahafahan'le afo ny fitiavana miampita, anamoran'Andriamanitra ny fisehony amin'ireo endriky ny fahasoavana. Endriky ny fahasoavana tiany amonjena ny hafa amin'ny alalan'ny fisianao. Averiko ny fanahy anankiray dia tsy maintsy mitoetra ao anaty vatana vao hita maso. Mila vatana ampiasaina. Zay no namoron'Andriamanitra n'ity vatana ity mba hahafahan'ny fanahyn'Andriamanitra miseho eto ambonin'ity tany ity. Ahoana ny fisehon'ny fanahy eto ambonin'ny tany? Miditra izy ao anatin'ny olona ny fanahy. Zay mahatonga antsika mandray ny fanahy masina. Satria ny fanahy masina tsy afaka tonga dia miasa amin'izao izy raha tsy misy vatana zay ny lalàna n'ity vatana ity. Le tontolo hita maso dia natao hitarafana ny fahatsaran'Andriamanitra tsy hita maso. Ny ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Zay mivavaka Jesosy. Zany hoe Jesosy nanomana ny fidiran'ny fanjakan'Andriamanitra ho ato anatsika. Averiko ny fanjakan'Andriamanitra dia le fanjakana talohan'ny fanorenan'ny lanitra sy ny tany. Fa mbola tsy nisy ny lanitra dia tao amin'ny fanjakany Andriamanitra. Ray zandraka fanahy masina. Io le fivondronan'Andriamanitra telo izay iray, Elohim. Tao Andriamanitra niainga namorona ny lanitra. Satria raha toka fanjakan'ny lanitra nisy taloha dia taiza Andriamanitra taloha namorona ny lanitra satria lanitra aloha voatany. Zany hoe reo tontolo tsy tamaso nanangana ny fanjakany atao hoe fanjakan'ny lanitra dia atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny namorona ny azy. Ka na ny lanitra na ny tany dia atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra daholo. Ianao zany rehefa nateraka indray ny profetisina sy fanehoana an'izay fanjakana izay ao anatinao dia amin'ny alalan'ny fandraisanao ny fanahy masina. Ozy Jesosy raha amin'ny fanahy Belzeboba ny amohan'le io démonie dia ozy Jesosy namaly an'le fariseo. Raha amin'ny fanahy Belzeboba no amohako démonie, amin'ny fanahin'izy ny amoahany taranakareo azy. Fa raha amin'ny fanahin'Andriamanitra no amohako démonie dia efa eo aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Ny repère ny fisian'ny fanjakana dia ny fananantsika ny fanahiny ao anatsika tamin'ny alalan'ny fandraisantsika an Jesosy ho ao anatsika tamin'ny famonjena. Dikan'izay présent ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Inona ny tanjon'Andriamanitra? Io fanjakana io ao anatinao dia mitondra ny fisehoan'Andriamanitra amantoetra aloha.
ny seza fiandriana ny fampiasan'Andriamanitra dia miafina ao ambadiky ny toetra an'Andriamanitra iainantsika isan'andro. Fitiavana, fandeferana, fandretretena, vokatry ny fanahy. Eny hoe amin'izay ary ny zavatra mitranga. Ahoana ary ny fisehon'ny fiasan'ilay izy? Ndao ny meko ohatra anankiray tsika teo amin'ny tantaram-piainan'i Josefa. Josefa sy ny fijoroany tao amin'ilay toetra mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ny Genesis toko fito amin'ny telopolo. Genesis toko fito amin'ny telopolo. Ny andininy fafito ka hatramin'ny andininy fafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Indro na miamboara tany an-tsaha isika, nofony Josefa io. Indro ny arina ny amboarako sady nijoro, ary indreo ny lahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka ny akoka teo anatrehan'ny amboarako. Ary ny rahalany taminy, moa anjaka aminay tokoa va ianao, nanapaka anay tokoa va ianao, ary zany nofony sy teniny zany teo vao maika nankahalany azy. Zany hoe zany le zavatra ny tantarain'i Josefa, tsy hoe nahenao ny oro zareo vao nankahala azy, fa efa nankahala melohany le nofy. Dia andiny fasivy. Ary nanonofondray izy ka nilazainy tamin'ny rahalany dia hoy izy, indro nanonofondray ary indreo ny masoandro sy ny volana ary nikita ny 120 ny akohaka teo anatrehako. Ary nambarany tamin'ny ray sy ireo rahalany koa zany, dia ny teny mafy azy ny rainy ka nanao tamin'ny hoe manao ahoana zany nofy efa nofisinao izany, mba ho avy tokoa va azy sy ny reninao sy ny rahalanao ka iakohaka amin'ny tany eo anatrehanao. Ndahoany Josefa mivangin'Andriamanitra. Ndahoany tsika naraka tsara hoe inona ny zavatsoa omeny toetra ahatonga anao androany manana ny toetra mpanaraka n'Andriamanitra io ao anatinao, anamoran'Andriamanitra anjara voatendry. Ataondreo tsara ny tanazemena. Manaraka tsara avy nareo andraso tena hoetiko amin'ny atsipirian'le izy. Inona ny révélation lazay mifanamasina? Ny révélation amin'ny mifanamasina dia zao, raha ny tantara Josefa dia ny tantaran'le vision izy na le rêve nomen'Andriamanitra anazy. Dia mila miaino tsara ny rahalahiny, izay zavatra ny tenen'Andriamanitra taminy. Fa eny hoe raha vao ratsy ny ao anatinao dia ratsy ny fomba fandraisanao zavatra. Fa raha tsara ny ao anatinao dia mahita fahatsarana amin'izay zavatra reniny sofinao ianao, anangana anao amin'izay programa mety ho anao koa avy amin'ny nampahitan'Andriamanitra an'izany tamin'ny hafa. Ry zareo tsy nahita afa-tsy fiakovana, matahotra ny akohaka amin'ny Josefa ry zareo, dia izay nahatonga azy ny alina azy. Fa raha ny saina kely izy, misy anjara voatendry voahomana ho azy tao ambadiky le nofy izay nampahitan'Andriamanitra ny Josefa. Ho aza vaiko le izy. Raisokely ny Genesis tonga 5:20 hoe Alleluia. Ny 5:5. Dia nitondra ny Abrahama nivoaka teo ivelan'ilay Andriamanitra ka nanao hoe jereo any ny lanitra ka isao nikitana raha mahisa azy ianao, dia hoy izy ho tahaka izany ny taranakao. Ao vetsika. Confirmation ny vision napahitana ny Abrahama naverina tamin'ny Josefa tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Josefa rery namerenan'Andriamanitra ny vision napahitana ny Abrahama. I Abrahama napahitana fa misy tarana ny atao hoe kitana. Star zany hoe any ambony. Tokony sokatra mason'izy 120 fa Josefa napahitana ny confirmena ny vision any Abrahama fa ireo le kitana napahitana ny Abrahama eny amin'ny lanitra. Hitanareo, tsamba amin'ny fiakofana izy fa tsy nahita n'le côté positif. Azonareo le fipetraka izy. Ry zareo ny eritreritra amin'ny fiakofany. Nefa Andriamanitra efa naneo fa kitana ry zareo. Dia inona ny zavatra nataony devoly? Nataony devoly ny saina ratsy ry zareo. Mihevitena ho ambany dia mora sorena sy mankahala. Fiheveran-tena ho ambany mahatonga anao sorena sy mankahala. Fa tsy tokony hisy endrika fahakalana sy fahasorenana any anatinao.
raha fantatrao lanjan'le vision napahitana ny Joseph fa kitana hony ianao. Kitana hony ianao. Zany raha nijery kely ry zareo ka anysaina. Zay no mahatsara an'le hoe olona manana teny rakitra ao anaty eo am-pandrenesana ny faminaniana sy fahitana avy amin'ny hafa. Problema an'zareo tsy mba mamaky baiboly izy na namaky ny tantaram-pirazanany. Meloha amin'ny fotoana ny tenenan Joseph tokony hanana vonina izy andre tsara fa ny tenene le fahitany Joseph hoe nahita kitana aho izy de ny kitana sy ny masoandro ary volana ekoka teo anatrehako. Zao zany mety hoe mitenitsika mahatsara ihany le fakalan'ny rahalany azy pastera fa raha tsy zany tsy tonga tany Egypte izy. Non. Andriamanitra manana fomba fiasa tsy takatry ny sainy. Afaka namoahana le lalana ho any amin'ny dingana tsara kokoa noho ny Egypte azy. Raha ohatra ka nisokatra amin'ny masom-panahin'ireo ka nanaiky le vision fa tsy nakalan'i Joseph izy. Fa zao kosa tsy azo lavina. Arakaraka ny nanenjehany sy nanoliany azy vao may nampamirapiratra azy tany amina firenen-kafa. Dikan'izay raha tokony teo amin'ny any Andriamanitra nanao an'le azy matoa napahita azy dia nataon'Andriamanitra firenena anankiroa ny voavonjy tamin'ny alalan'ny fahasoavana tao amin'ny Joseph. Zany hoe nisy nahazo tombony noho ny fanoliana tao ambadika tao. Toetra tsara no ilaina. Toetra tsara zay tsy mametraka ny fo mora babo ny fialonana. Zay le toetra ny devoly. Manaisitra maky izy ny toetrany dia ampidiriny ao anatinao aloha. Da raha vao badenina be amin'le toetra tsy mety ao anatinao ao dia lasa hararotiny amin'izay rehefa avy eo. Hararotiny animbananao le izy. Ianao ihany no sombain'le izy fa tsy ny hafa zay naovana an'le izy akory. Dikan'izay eto ny zavatra tiany Baiboly tenena dia zao lasa sorena sy tafiditry mifankahalany zareo tsy nana discernement intsony eny mahakitana azy. Fa inona ny zavatra an'seho? Lasa sorena tao anatin'le hoe fiakofana amin'ny Josefa fotsiny. Le fiakofana tamin'ny Josefa tsy zakany nanakana ny anjara voatendry tamin'izay tokony ho mahakitana azy. Fa zao mahafinaritra amin'Andriamanitra. Andriamanitra mampiasa olona tsara fo isitomana amin'ny manodidina azy. Fo no ampiasain'Andriamanitra fa tsy tanana. Fo no ampiasain'Andriamanitra fa tsy maso. Fo no ampiasain'Andriamanitra fa tsy tongotra. Nitady olona tsy hoe tsara tongotra Andriamanitra ka vita pédicure mahafinaritra be ny tongony. Dia zay natonga Andriamanitra nifidy azy dia nampiasa azy sy naniraka azy hoe mandana ataovy ny asako. Andriamanitra tsy hoe voamboatra tsara ny volomaso sy ny volo sy ny akanjo sy ny fitafiana. Andriamanitra tsisy rariny Andriamanitra an'izany. Nijeren'Andriamanitra voalohany dia zao fo aloha madio ampovy fa navorokitsay azy nanaovanao fa madio fo ianao hoentin'Andriamanitra lavitra ianao. Hoentina lavitra ianao. Tsika tonga eto hitady ny tanan'Andriamanitra. Hitady ny fijeren'Andriamanitra. Mitady olona araka ny foniny izy. Mitady olona araka n'inona izy? Mitady olona araka n'inona izy? Zany mahatonga antsika mitravaheny toe-potsika mba hifanaraka tsara. Mampitaha fotsiny any antsika fa tsy hoe miezaka hoe inona ny tiany dia mampiasa ny safidy koa anaiky ny anao izay tian'Andriamanitra. Inona ny zavatra nisy? Nataony devolin'ny saina ratsy ry zareo. Ny hevitena ao ambany dia zao lasa mora sorena. Lasa nankahala. Raha tsara saina zareo dia miteny hoe raha mba miakatra ianao dia mba tsarovy aho. Fa tsy ny alina satria le kitana nampidirin'Andriamanitra tao anatin'ny vision an'i Joseph. Zany hoe misy ifandraisany amin'le anjara voatendry. Andao ny antsika isainy. Nakitana ny Joda tsisy idiran'i Josefa mihitsy. Avy amin'ny Joda ny poiran'i Jesosy. Ianao zao mety nieritreritry hoe rehefa Josefa voalohany nampahitan'Andriamanitra teo dia any zany mesiny. Tany amin'ny Joda izy. Zay no mahakitana ny Joda. Fa imagineo raha ohatra zay le fampiankina.
ao anatin'ny fampiankinana tian'Andriamanitra ianao anokatra ny masonao mba hidera ny fahatsarana ataony eo amin'ny fiainan'ny hafa. Mila ianao mianatra manaiky hoe misy zavatra tsara nanan'ny hafa fa tsy nananao. Dia zay le fifampiankinana zay ny tadiavin'Andriamanitra, zay toe-po misokatra ao anatina fampiankinana zay ny tadiavin'Andriamanitra, mahavita ianao midera ny hafa eo amin'ilay fahatsarana ampiasan'Andriamanitra azy. Hoe tena zany tokoa ka Andriamanitra. Misaotra Jesosy io. Tena misaotra fa Josefa zany nampiasainao aloha moka anay 12 lahy. Halleluja. Fa rehefa avy eo ho kitana koa Joda. Ary ny kitany Joda avy any ny evian'ny Mesia fa tsy avy amin'ny Efraima sy Manase akory. Avy any amin'ny Joda le izy fa tsy avy any amin'ny Josefa le izy. Kitana koa Joda. Rehefa jerenao zareo reo tena kitana makitana azy daholo. Vakeo ny Baiboly fa misy mampiavaka andreo tsirairay avy ny zanako Jakoba, ny zanak'Israely rehetrarehetra. Fa zao raha tsy teo Josefa aloha maty mosary zareo. Zany hoe misy fifampiankinana miteraka fandringanana rehefa tsy ekenao le izy. Satria misy anjara voatendry raty anao avy amin'ny toetra ratsy ao anatinao. Akosa inona ny antony tokony hoe hialonana ny Josefa raha zay ny antom-pisiana ilan'Andriamanitra azy? Inona ny tokony ialany tsy tiavany Josefa ohatra any Joda, fa zao vokatry le toe-po tsara tao amin'ny Josefa dia zao mendrika ho azy le toerana nampiasan'Andriamanitra azy satria tsy nakasika azy le izy. Raha ny zavatra anankiray mbola mahakasika anao ka mahatonga anao hijoro hitovy amin'ny hafa zay tsy nijoro teo amin'ny toeranao dia ny dikan'izay tsy mendrika anao le izy fa mérité an'i Josefa le izy. Satria rehefa tonga amin'ny fotoam-pisandratany dia zao nolazainy. Ianareo ny saina nisy ratsy ahy fa Andriamanitra namadika an'izany hosoa tahaka izao an'io zao amelona olona maro. Le programan'Andriamanitra no niderainy fa tsy le faratsiany rahalahiny tao anatin'ny fotoana zay naniliandry zareo anazy. Dia jereo ny zavatra mitranga. Zareo zao tsara saina dia niteny hoe Josefa, okey ary rehefa miakatra ianao dia tsarovy fotsiny zay fa tsy lany fotoana teo am-pialonana. Tsy mba manana fo mahimfaly amin'ny fahatsaran'ny hafa fa fatra-pijeriny azy ao anaty tranga foana. Io le problème. Io problème io hitako tao amin'ny Lioka 7:20 io toetra io. Lioka 7:20. Tao mihitsy le izy. Lioka 7:20 ny andiny fa 7:30 ka hatramin'ny andiny fa 7:20. Le toetsain'le jiolahy teo akaikin'i Jesosy. Ary anankiray tamindreo olon-dratsy nahantona teo reo dia niteny ratsy an'i Jesosy ka nanao hoe tsy ianao va ny Kristy, vonjeo ny tenanao sy vonjeo izahay. Inona mahatonga ny olona ratsy fanahy be fialonana nataontsika hoe mankala ao anatiny satria tsy manana vision mandrakizay izy fa voafetra eto an-tany ny vision-ny. Jereo tsara ny anankiray tamindreo olon-dratsy reo nahantona teo dia niteny hoe tsy ianao va ny Kristy, fatany hoe Kristy Jesosy mpamonjy. Voafetra izy teo amin'ny famonjena ny tenany niantona teo amin'ny azy fijaliana sy Kristy amaly azy amin'ny zavatra ilaina. Azonao matahotra zany le akonan'i Josefa. Aza mbola etsika fa mbola toizantsika ny tantara rehefa avy eo. Matahotra zany ny akonan'i Josefa hoe ekohaka amina autorité eto an-tany fa tsy manana vision éternelle. Mandrakizay tsy manana fomba fijery mandrakizay. Dia ohatran'io jiolahy io mihitsy ny fisainany zareo. Raha vao ianao voafetra eto an-tany, intérêt an-tany, voagejy eto an-tany, mijery zava-misy eto an-tany, tsy tena maro toerana ny vision ny mandrakizay ianao. Ary zay no antsinanao ao anaty fanompona satria ny fanompona tsy zany. Raha vao tsy mana-tanjontsika mametraka amin'ny mandrakizay olona ra-pahamehana reraka ety an-dalantsika. Andininy fa 7. Fa namaly kosa le anankiray sady nananatra namany ka nanao hoe ianao tsy mba matahotra n'Andriamanitra na izao samy voeloko izao azy. Ary marina ny anamelohany antsika satria nandray ny valina ataontsika sika
fa ty lehilahy ty kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na de kely akory azy nalala an' Jesosy izy. Teo izy Jesosy eo tsarovy rehefa ny amin'ny fanjakanao ianao. Teo Jesosy lazaiko aminao marina de marina tokoa anio ihany de eo anamiko any paradisy ianao. Jereo anie le zavatra mitrangy. Le ray voalohany nametraka an' Jesosy ho sauveur eto an-tany. Ny anankiray nametraka an' Jesosy ho mpamonjy mandrakizay. Ny anankiray lasa fa raha tena Kristy marina ianao de vonjeo zay de ianao koa esory eo. De ny anankiray ny lasa tsarovy izy anie tsy meloko tsy nanota mihitsy izy, zany hoe tena nahalala an' Jesosy le jiolahy. De ozy izy le jiolahy rehefa avy eo zao ny zavatra dazaiko aminao Jesosy samy tsy mendrika daholo mitovy nataonay roa lahy matoa samy eto zay. Fa ny ampiavaka anay amin'izao fotoana izao de ny vision anay misokatra tsy mitovy. Za mahalala fa raha tonga any amin'ny fanjakanao ianao de ny fahatserovanao ny ilaiko. Teo izy Jesosy sady nitodika izy nefa efa kopaka efa andeha hiala ny ainy mbola navita ny teny an'izy hoe androantsika miona any paradisy. Ao ve tsika? Manaova sala amin'ilay jiolahy anankiray samy teo amin'ny azo fijaliana ihany fa manana fo misokatra ho amin'ny mandrakizay fa tsy tia tamaso ty ihany. Ny rahalahy Josefa zany tokony nanaiky ny vision an' Josefa satria Josefa nampahitana ny mahakitana andry zareo. Za zany teteny ny kitana de ny taranak'Israely fa ozy izy jereo koa mifasika. Mifasika ny taranak'i Agara. Nentsika voafetra ny fahitana. Misy fotoan'Andriamanitra miteny zavatra anankiray amintsika fa ny limitiny ny toetra zany ny toe-panahy ao anatinao de amaritra ny zavatra afaka ho hitanao amin'ny tontolo ara-panahy. Ny fanahy zany no manokatra amin'ny masonao alala ny hasarobidin'ny atao hoe lanjan'ny fiainana andalovanao eto amin'ity tany ity hiatrehanao ny mandrakizay ianao. Toe-panahy ao anatiny izy. De jereo ny zavatra mitranga. Ozy izy Jesosy fa avy amin'ny rakitra tsara ao anatin'ny olona ozy izy no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara. Misy rakitra zany ao anatintsika ao. Reto zanaky Jakoba reto zany vao nahita an'iny de tonga de sorena be ry zareo. De ry zareo zany efa zokony be daholo de amin'ny io ry zareo efa zokony be daholo de mialina an'le bandy kely le farany rimba. Ohatrany hoe de miara-miombon-tsaina samy tratriny devoly daholo de hoe aleo rangahy io ahilika any ataony anaty lavaka any. Aleo avaritra ao andefa tena criminel. Ianao zany zavatra kely tsisy dikany mety variana ianao mihaino an'izany hoe tena ry zareo kosa aloha mametsy ny andranao daholo fa raha vao tsy miambony ianao de mety ho tratra zany fanahy zany koa. Ary io fanahy io manakana anao tsy amin'ny anjara voatendry satria ohatra zao tsika zao gropy anankiray ekipa anankiray tsika de samy manana fanomezam-pahasoavana daholo ny tsirairay avy. Misy zavatra zao ananako, misy zavatra anananareo. De tsika reo zao ifampiankina ny anjara voatendry ao anatina ministera anankiray daholo amin'ny fanatanterahana ny asa fanompoana. De eritrereto hoe misy bloqué ao tsy tena afaka tonga de hita be hoe bloqué tsy tena mivelatra be anao ao anatin'le fanompoana fa maninona misy le vesatra. Nefa le fanompoana tsy ho an'ny olona fa ho an'Andriamanitra. Ny opportunité afanao manome an'le tsara indrindra ao anatin'le ministera de tadio hijerevan'Andriamanitra anao. Tsy apozinao fa ny aina sy ny fiainana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ary fotoam-pamafazanao iny tian'Andriamanitra hitananao iny ianao tsy nanome ny tsara indrindra. Mety hoe hitanao fa tia ny tena mety indrindra alao aloha. De inona ny azona anao tao anatin'le izy mazava ho azy nofo. Mety misy fahakalana kely. Nataontsika izy hvkl-50% aza. Mety nisy fialonana koa fa iny ndray mihoatany amin'ny 60 satria tsisy mahita na 70 hoe tena ao anatin'ny ministera zany zavatra lazaiko izany. De eritrereto mety ataon'Andriamanitra ihany le izy fa dinganiny ianao. Nefa ianao ny tian'Andriamanitra anao an'le izy. De fantatrareo mahatonga an'le ministera be dia be amin'izay mitsangana amin'izao etsy sy eroa hoe niala tao amin'ny asa fanompoana anankiray de nanangana anankiray. Tsy ratsy le izy raha mety.
hoe nahazosotrano ianao sady mety tsara le zavatra atao fa rehefa avy eo a mijinjany am'le ministera tsanganao any ianao dia zay mamafy rivotra tadio mihitsy nataon'andriamanitra manohatra anao raha tokany ianao no nanohatra atao am'le ministera folo zany natsangan'andriamanitra any hanohatra anao dia anao mieritreritra ny ala ny devoly tsy miala ny devoly fa andriamanitra mihitsy io ohatra ny jonaka ny tarsisy fotsy mibebaka le izy fandarana anatina direktiva ahitanao fomba fijery diso maninona raha diovina amin'ny fieritreretana diovinao ny fieritreretanao fa tsy kajinao mampirisika anao hidina eritrereto ty a samy ho tsarain' Jesosy sika rehetrarehetra ao anatina ministeritsika mety misy hafa manao ny ainy tsy ho zavatra ho amin'ny fanjakan'andriamanitra fa tsy intérêt personnel ianao mety variana ao anatina intérêt personnel satria mieritreritra ianao fa renao ny teo amin'ny toerany efa nodinao daholo hatramin'ny gana anankiray ary azonao fa mipetraka le izy diovy ny fieritreretana manompo amin'ny fitiavana aza mampiditra viriosany anatin'ny fisainana anombamy anjara voatendrinao zay ny antony sekoly isan'andro manamboarana ny toe-potsika hiatika fanompona alao anao zay taony any zay taony fa nizanizany ianao ny ataony eo e misy fiafarany ny zavatra rehetra rehefa tsy atahotra an'andriamanitra izy andriamanitra nafay azy mianafenareo sa tsy maheno io fo io mila amboarina io saina io mila mijoro raha tiatsika ny andeny amin'ny anjara voatendry ifanaraka tsara amin'ny sitrapon'andriamanitra mba hametezany ray teny amin'izay noho ny rehefa domelina be tsisy miditra na ny ala zay ny Jesosy azy rehefa tonga eto aleo mandiny tena za zao mandinika ny tenako za tsy mora mandray zavatra ny tokony saiko zany fa raha tsy mifieritreretana mahatonga anao isaina ratsy io zavatra rehetrarehetra hoe verinao fenao daholo dia tsy sokatra zareo mahagaga fa nomena ny genesis toko vita amin'ny telopolo kitana za vao nahita an'le kitana namaky an'io a tonga dia nitikeny saiko hoe fa maninona ary le rony tsy nijery an'le kitana fa le fiakofana no ny fossé an'le izy nefa kitana napahitan'andriamanitra hoe kitana ianao ve napahitana hoe kitana raha zao indray aloha le fahitana dia normal be ry zareo raha nanao ny nataony ohatra ary za nahita ny 250 teo amin'ny fasika fa izaho ary nisy anankiray niala tahaka ny kitana teo dia le fasika nanaraka azy fa rehefa teny ambony izy nihitsana avokoa ny fasika azonareo mipetraka le izy raha zay le vision zany a mba tsy raison hanamarinana ninina fa tena fozy izy indreo niketana ny janona treo tena hoe kitana le izy dia nidikany hoe kitana mamiratra ianao zany star ianao zany dikany kitana hoe star e dia mipirahalaamy zany star daholo nareo nery zalahy star e tena misaotra tonga dia nanangatana tokony hoe tonga dia hoe zay ry napahitana ny Abrahama rainay fa napahitana ny Josefa veriny eo amin'ny taranany Andriamanitra ary amily lalana ny mosarotra eo amin'ny firenena izy matoly amboarany ankohaka teo anatreny zao any aminao zany le fahasoavana amoahana ny ankonana ao anaty mosarena andao Josefa alefa dia mba poseny Josefa satria ao amin'ny Josefa le zany hoe misy zavatra tsy voatery zany hoe miteny aminareo misy zavatra tsy apetraka Andriamanitra ty amiko e fa mety any aminareo le izy fa rehefa mitrangy zay dia any aminao daholo masonay dia mipose anao zay amin'le izy ty hafa mafy moa an'Andriamanitra dia anao mila manaiky hoe eto amin'ity dingan'ity kosa aloha azafady fa azy io amen any Andriamanitra ny miasa dia anao mila manaiky an'izany dia ny fanekenao an'izay atonga anao hivavaka ho an'le olona dia une fois ianao mivavaka ho an'le olona dia tsy mankala an'le olona tsy alina an'le olona zany ianao raha mba zay ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainandry zareo reto dia nety ny fandeha ny toe-drara nalan'ny Josefa tokony nanaiky ny vision satria Josefa nampahitana azy ireo hoe ho kitana fatsifasika nendray tsika voafetra ny fahitantsika ohatra Marta Jesosy tonga avy any tsy ho faty ny anadanao ie
fantatry ihany, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty. Dia hozy Jesosy ka zany fananganana sy fiainana mino vai ianao na zay maty aza dia mbola ho velona indray. Tena zany hoe Jesosy zany miresaka Marta tsy eo misy, tsy eo amin'ilay zavatra teneny Jesosy anazy fa Marta efa lasa lavitra be. Misy toy no tongeto Andriamanitra miteny aminao mivantana fa ianao lasa lavitra be dia tsy mifankahazo nareo sy Jesosy zany tsy mifankahazo. Nefa izy tonga mangy anao hiteny zavatra réalité eo no eo, zavatra tian'Andriamanitra hoe ilazana aminao eo no eo. Zao ne le fotoana lazaiko fa tsy le amin'izany, le amin'izany arahana amin'ny rehetra fa androany torony Lazara fotsiny loha. Halleluja. Ka izy misy karazam-pinoana ilaina eo amin'ny fiainantsika, hijoroantsika mba tonga antsika ho tafiditra eo varavara voninahitra tian'Andriamanitra hitanantsika. Mila mahita mihoatra ianao Marta, mila mahita mihoatra ianao avy amina toe-po tsara. Problème antsika indraindray misy fotoantsika na dia kristianina aza manana fomba fijery hoe miomantsika fa ho avy ny loza. Tsara zany aloha ianao hoe ho avy azany hoe fipetraka ny zavatra ohatry zany ndraindray ao anaty eo hoe miomantsika fa ho avy ny loza, hitsana ny kintana, hiraraka ny avandra, tena ho levona ny tany. Tsara tsika mahafantatra hoe ty tany ty ilainy zay, tsy mandrakizay. Fa raha mbola eto ianao dia mila fantatra koa fa Baiboly dia milaza fa tsy natao hiaran'izany ianao fa ny fotoana alohan'ny hitrangana zany efa miala eto ianao. Zay zany tsy ampihomananao hoe miomana fa hiraraka ny kintana, mampafantatra fotsiny zay hoe tsy fanaperany ty tany ty. Fa tsy ampihomananao zay hoe hiraraka ny kintana satria ianao fantatra fa hanovany toe-ponao ifanaraka amin'ny toe-pon'Andriamanitra andre trompetra. Dia ndao tsy kihitretra amin'ny fotoana nenony trompetra dia amanalikisa ny olona marenina tsy mandren'le izy. Satria betsaka nantsona fa vitsy no fidiana. Dia le vitsy voafidy ny andren'le trompetra ho ampakarina. Dia tretinareo ny fiatraika ny toetranao sy ny fanao ratsy dia manampina ny sofinao tsy handray trompetra. Amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy apakatra an'izy. Zany hoe misy ifandraisany amin'ny ainao manjerinao ny komando ny toetra ao anatinao amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Etretsana zany e. Dia tsika zany mieritreritra ny atao hoe fahagagana dia fampandrenesana amin'ny marenina, fahazadino fa mbola mahagaga koa ny mare nefa marenina amin'ny fotoana nenony trompetra. Zay tsy maheno trompetra dia tsy mahita ny zanak'olona. Fa miaraka amin'ny feon'ny trompetra sy ny feon'ny arkanjely no isokafa masontsika ahita ny zanak'olona eny amin'ny raman'ny lanitra pakaitratsika. Noho izany ao anatin'ny fotoana fohy ny fisehonza zavatra rehetrarehetra zany dia mila miomana ianao manatsara toetra mialohan'ny fotoana ampakarana anao. Sady asoa ny destin-nao, ny fiovan'ny ny anjara voatendrinao, ny fiovan'ny toe-ponao ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra teny ny androany. Ny fotoana ihany koa tsy hataraiky ny fampakarana anao amin'ny fotoana iverenany. Tsy maharetehaka ho an'Andriamanitra. Tsy maharetehaka ho an'i Jesosy. Amen. Ka zao androany zao Jesosy raha miteny anaka hositraniny ianao dia fantatra ihany fa ho sitrana mihitsy ny toe-poko satria ianao fa tsy nanantena intsony ho afaka le kansera. Fa androany maraina afaka ho ataon'Andriamanitra zany. Raha mbola misy koa farany aza velo foana zany ny fanantenana. Ijorokona ivavolombelona tamin'ny Eli zanako lahy iny tongony iny tsisy komandy pasteur Mano niaraka tamin'ny tany Mazanga. Tamin'izany tsika le mbola hoe andao le mosoara dia lasa nametraka ositra sy ny karana kapohana mosoara. Ny olona misitrana daholo. Ny anao miditra malemy tsisy komandy mivoaka malemy tsisy komandy. Ny apetso ndray tsy mampanino ny alefa ndray. Vavaka ampiasana daholo zao karazam-pinoana rehetra zao hatramin'ny hoe sao dia tokony hampandrona amin'ny rano Jesosy lomana atsasakadiny. Sao dia tsy tafiditra tsara ny rano tompo. Voaka miditra malemy ny tongony tsisy komandy voaka ohatr'izay.
ty zareo avy andoranga dia any amin'ny tompo fa tsy manakana antsika tsy hanompo ny fisiny zany tsy nakasika amin'ny fanompoko kosa aloha hoe maninona ny hafa raha voenao morakizitina amin'Andriamanitra io toetra io amboary fa ny fahasoavana aloha tiako fantatrao tsy hoe ho anao no nanomezan'Andriamanitra azy fa an'Andriamanitra io dia tsy tiany ampiasana anazy raha tia niantra aminao zay zavatra nomeny anao dia omeny ataoko tia ny tolapatiny Elisa raha nanangana matiny fa izy ary nalevina zay tsy mampalaza an'ilay fahasoavana inona ny zavatra nitranga nanditra teny amin'ny toby eny an-dalana andeha ody nitsipaka ny tongotry le zaza avy aoriana tata niatsika tongotry ty zazy ty niatsika tongotry izy adina indray no nataoko ataovy sérieux azonareo ve le izy misy zavatra zany esan'Andriamanitra tsy ho mesuranao le izy dia za zany tsy afaka miteny eo ary fa namaly le ohatran'izao dia hoe zesta be mihitsy ianao rahapiso hoe za zany manomboka rahapiso dia fa azoko lazaina hoe archbishop manina satria na za koa aza fanina za koa fanina za koa fanina za tsy afaka mizesty eto masonareo hoe be finoana sy manana ny commande ny fahasoavana non misy mampiasa eo amin'ny fiainako amin'ny fotoana isy eo ny za koa gaga zay no mahatonga mivoninahitra ho an'Andriamanitra rery ho an' Jesosy rery ny voninahitra zany mahatonga voatahiry ao anatin'ny toepo tsy afaka ireare mihitsy amin'izay fomba ampiasan'Andriamanitra tany mahazoenga voaprofo ara-médical trompe de fallope tsy nisy nijeren'ilay dokotera nisy zany hoe zay naka azy ihany nampahitana fa nisy le izy tikan'izay tanan'Andriamanitra zany zangana napohan' zany teny fotsiny hoe sao nataon'Andriamanitra fa za tsy mahafantatra eo ataony tokoa ve fa tsy hoe tonga eo zany dia avy any efa fantatry mialoha ny zavatra hitranga efa fantatry mialoha ny zavatra hitranga tsy ao anatin'ny commandeko zany tompoko lahy sy tompoko vavy aloha tsy voafehiko zany za tsy afaka hameny hetsika Andriamanitra zany fa izy moa izy alpha sy oméga izy ny tompony zavatra rehetra izy ny teo amin'ny hazo fijaliana niaritra ho anareo zay ny rahana fotsiny teny aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ny ianareo zay fotsiny asany tsy manana commande amin'izany fa voninahitra tena tsapako hoe Andriamanitra rery no manao an'izany ary izy rery ny mendrika an'izany mandrakizay mandrakizay dao tsika ity tanana mafy be ho anazy dao tsika ity tanana mafy be ho anazy toatran'izay ny zavatra misy dia tsika zany amin'ny fotoana rehetra mila fofeny fiandrandrana foana fofeny fiandrandrana mandray an'ilay teny fiainana mamerina ny voninahitra amin'Andriamanitra manaiky ho tariana miteny Andriamanitra io ny Josefa any amin'ny Josefa andray zany manaiky ianao zany sosotra tompo ampiasa ny Josefa ianao amin'izany dingan'izany dia efa eo ianao zany niomana hoe ahoana ny fomba anaovan'Andriamanitra an'izany tafiditra ao anatin'ny programan'Andriamanitra fa raha ianao no manohatra vao mahio atosiny nanohatra izy 12 natosony Josefa ho an'ny Egypte vao maina miratra vao maina miratra vao maina miratra fa zao Josefa koa mila manana fahatsapana tsy nandray an'ilay fanoherana fa raha nandray biestika avy amin'izany Josefa tsy nitondra azy lavitra Andriamanitra fa rehefa hitan'Andriamanitra ny fahadiovam-pony dia averiko indray Andriamanitra mampiasa olona tsara fo izy tomana no manodidina azy zany hoe ny sotomin'i Jesosy daholo amin'izay ireo dia ny velomin'i Jesosy tanteraka ny anjara voatendry an'i Joda sa tsy tanteraka no ny fahatsara-pon'i Josefa ny participation an'i Josefa zany miteny foana any an-danitra mety tsy ampozony zareo zao hoe avy amiko ny mivin'ny mpamonjy sakitana izy Joda no ny toe-poko satria zany nanakana ny Josefa tsy ho vonoana mety ho zay le endrika sy hony le fahatsarana tao amin'ny Joda ohatra na tonga an'i Jesosy fa le izy tsy zay loatra fa le mahakitana azy efa napahitana an'i Josefa zany hoe iny tsy idiran'i Josefa fa programan'Andriamanitra tongavany Mesia eto ambonin'ny tany dia zao tsy voasaka le toetra ratsy niaraka tamin'ny 12 ny konokonona mono an'i Josefa le programa tian'Andriamanitra be dia be ny zavatra mifandiso amin'ny kajinao hoe tsy hoe noho ny fahatsaranao fa Andriamanitra nitahiran'le fahasoavana na tsy mendrika azy ianao fa mindrapo
dia zay mahatonga milaza fa vao isa-maraina ilay izy. Avoaz'Andriamanitra isa-maraina ilay izy mampijoro anao. Avoaz'Andriamanitra isa-maraina ilay izy mampijoro anaako. Avoaz'Andriamanitra isa-maraina ilay izy mampijoro antsika tsirairay avy. Dikan'izay andaontsika hiteny hoe o mandrosoripana ratony Jesosy. Zay no baiko azotsika ka mandroso. Jesosy tompo no mibaiko mandroso. Masukarotsai ara tuna mianga so de zo yanga nabako. Jesu no mibaiko mandroso. Mandroso, mandroso tokonia zakiviko na de tsy mahazo. Mandroso amin'ny lalina toko. Hitanareo aza vela isakana. Mety mbola tsy tanteraka ianao androany. Aza manamely tena. Afaka mandre teny ianao androany. Anovany ao anatinao. Tompo, izany toetra izany tsy tiako. Ampio Andriamanitra. Fantatra fa tonga eto ianao anamboatra. Izay zavatra rehetra tsy tanteraka ao anatiko. Fantatra fa mpanasitrana ianao. Ndao tsika hingataka amin'i Jesosy. Fanasitranana toe-po aloha. Mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Andriamanitra raiko, fantatra fa fitiavana ianao. Fantatra fa ny zavatra tena mavesatra ao am-ponao dia tsy hoe ny zavatra nataoko na ny zavatra tsy tanteraka teo amin'ny fiainako. Raha ny amin'ireny efa resinao. Ny amin'ireny efa voniny ianao ny amindra fosy amela heloka amiko. Fa androany Jesosy, tiana ho hita mihitsy ny ao anatin'ny foko mba hitoetra ny fitiavana mandrakariva. Ho lavitry ny fialonana, ho lavitry ny fankahalana, ho lavitry ny karazana zavatra mbola mety sakana tsy afahako mifankahita amin'ny anjara voatendriko. Mampianarana Andriamanitra androany. Anisan'ny andronay nananay fohendry. Ialany amin'ireo fahazarana rehetra mbola mety miodiody mampitoetra ny izao eo amin'ny nofo. Manadiovana ho Andriamanitra. Ho tafatoetra misitraponao marina. Fa raha misy fahatsarana, misy fotoana tsy voatery hoe io fahatsarana io dia amiko rery. Fa na Mosesy eza nanana toe-po mahafinaritra be hoe ahoanareo inona fa tsy sitrako ara ve raha ny Israely rehetra ny manana ny fanahy Jehovah. Ary rehefa tonga Jesosy Kristy dia nataony Jesosy tanteraka teo amin'ny fiainanay fiangonana izany. Hoe ny fanahiko no meko anareo, ny fanahiko no ahidiko aminareo. Manana ny fanan'Andriamanitra tsirairay avy, tsisy andrindinana ny tsirairay avy izay nandray an'i Jesosy ao anatiny ao. Azany mahatonga anay natao hifampiankana, natao hifameno, satria izay ilay mahatena iray anay. Nisy nataonao maso, nataonao orona, nataonao sofina, nataonao vava. Fa ireo rehetra ireo tsisy mahazo milaza hoe fa inona nataony orona, na inona nataony tongotra, na inona nataony maso. Fa tsy fisy ny anankiray dia fahabangana amin'ny rehetra. Mampianara anay hanetry teny hifampiankina mba hisehonao Andriamanitra eo ny mahatena iray anay ao aminao. Vavaka androany maraina ho amin'ny fiangonana rehetra, ho an'ny corps du Christ rehetra, ho an'ny tsiray avy isam-batan'olona, hanana ny vesatra ny fahatsapahana izany ao anatiny. Mba tsy ho lany andro laloviny devoly amin'ny toe-po tsy mendrika, ifampialina, nefa ny finoana hafa mandroso satria na zavatra tsy izy aza na sy Andriamanitra tsy izy, dia ohatry ny mety ihany ny zavatra ataony. Fa androany Jesosy, ilay tena mety aminay, tsy hoe mandroso be ny asanay, tsy hoe mirehitra be, tsy hoe mandeha lavitra be, arak'izay madrefa hitany nofo amandra azy. Fa toe-po mety be ny tadiavinao. Androany apetrao amin'ny fonao ny tananao dia tenenao Andriamanitra. Tia Jesosy io. Manantona anao androany maraina. Mitoera ato anatiko. Manjaka momba rehetra. Atolotra anao ny fiainako. Atolotra anao indray ny safidiko. Manjakany amiko. Sotra Jesosy. Fa ny fitiavanao manjaka. Ny fandeferanao manjaka. Ireo vokatry ny fanany manapaka. Amin'ny anaran'i Jesosy.
amen. Sitrana amin'ny rofo rehetra, amin'ny aretim-po rehetra, amin'ny avizanana rehetra, amin'ny tosidra. Aoko stable ny tosidranao. Aoko sitrana ianao androany maraina. Aoko afaka ianao amin'izay karazana fatorana rehetra amin'ny anaran Jesosy. Ary androany maraina koa ny aretina rehetra hovahan'Andriamanitra amin'izay. Rehefa mety ny fo dia mety ny zavatra rehetra. Mandehana amin'ny anaran Jesosy fa salama ianao fa tsy marary. Mety momba anao ray manontolo. Aza miandro eo tonon'ny pastera le izy vao miala. Fa ianao androany maraina tonono le izy fa ho ataon'Andriamanitra. Teneno le izy eo fanatrehan'Andriamanitra petrao mifaritra marary ny tananao dia teneno Andriamanitra tompo vonjeo amin'ity aretiny ity. Jesosy eo vonjeo ahako. Dia teneno le izy hoe zao miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoka androany maraina iseho amin'ny fiainako ny voninahitra ao. Aoka tompony kasika ao akasika androany. Ny tananao ny ilaiko. Famindraponao ny ilaiko. Ianao miasa eo amin'ny fiainako ny ilaiko Jesosy a. Ity tenako ity mbola ho ampiasainao atolotro ho anao momba manontolo. Dia okelo lalana ianao Andriamanitra ampiasa ao anatin'izany mba ho voninahitra ao rery ny antom-pisiko eto amin'ity tany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety alohan'ny tsotrano. Anao fanatritsika ho an'Andriamanitra. Halleloja. Mariana moa zany efa azo ve ny datin'Ralia pasteur? Mbola vao atao fangatahany e. Mila miomantsika ny amin'ny faraparan'ny volana septembre anoany ny rallye de miracle ozy Jesosy verina indray hany mahajanga. Tsy hoe voasazy akorontsika. Misy zavatra tia ny tompo mbola ho fenona ao anatin'ilay programme any dia mino fa hiarakitsika anatotosany amin'ny kitsoposy ampitiavana ao anatin'ny telo volana be izao. Dia ao anatin'ilay izy mba manomana kely tsika kesy rallye kely eo akaiky eo. Dia mba siantsika hoe amin'izay tsy hoe apotomoto be ilay izy dia eo tsika vao hikoropaka. Fa asiantsika planinina kely ametrahantsika an'izany asan'Andriamanitra izany ao anatin'ny fotsika ao. Sa tsy izany? Atsangalo ny tanan'izay resy lahatra hoe natateraka an'izany ampitiavantsika. Voninahitra ho anao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny zanako vonona daholo izay mianakavy. Zay tsy mahay sobiky manko mahay fatrambary. Zay tsy mahay mandro loka mba mahay mandro vary. Tsika mianakavy tsy mahazo mifanary. Fa raha azo tsika dia mamotro ny fary. Amen. Alleluia. Hitahin'Andriamanitra tsika ao anatin'izany. Dia aza diny koa fotoana rapitso iarahana amin'ny pasteur Jora Beatsy eto Sekoly mpanambina toetra. Tena mitsotra aminareo fa fotoana rehetra eto sarobidy daholo. Misy fotoana tsy ampojinao. Mety amin'ilay fotoana hoe eo mamaly anao Andriamanitra. Mety fotoana hoe maio amin'ny pasteur Jora andra izy mamaly anao. Fa ilay fatokinao zava-dehibe amin'Andriamanitra. Tsy olona nijerena fa Jesosy mitiafa mafy moa an'Andriamanitra. Zany no fahamarinana zany. Misy koa ny zoma hariva eo amin'ny tampokon-dranalakely sy ny sabotsy maraina tahaka izay mahazatra ao ihany fotoam-pandraisana fanasan'ny tompo. Aza dino fa sarobidy ho antsika avokoa ireo fotoana rehetrarehetra ireo sa tsy izany? Dia mieritreritra ihany fa mbola tsy ho teneniko fa aleo programma kely anankiray ho amin'ny Antananarivo na mieritry atosika ohatr'izany mety jerentsika eny tsefatsefany eny fa hoentsika mibavaka ilay izy. Amen. Hoentina mibavaka aloha. Fa mazangalo zany ny sura fa amin'ny septembre misy. Fa ny rallye koa zany tsy azo ajanona mihitsy fa filazany tsara koa tsy maintsy toriana foana naiza mandeha foana tsika amin'ny fotoana rehetrarehetra na mbola velonaina ka manam-pofinaina tsy maintsy manome voninahitra an' Jesosy tsika sy mitoriny anarana. Ny fotoana koa hiverenana efa tena akaiky kely noho izany tsy tokony hitatorytsika nomana ny fiverenan'ny mpapakatra. Amen. Dia ny anankiray vaovao ino moa vaovao manaraka? Mbola misy? Isaorana tsika mianakavy tamin'ny main de douceur tamin'ny sabotsy. Tena tanteraka ny tanjona isaorana an' Jesosy no andreo kamboty kely tsika izay tena hoe afa-po tamin'ny fanomezan-tanana nataontsika mianakavy andao tsika ity tanana mafy be ho an'ny tompony amin'izany. Isaorana ihany koa ny édition voalohany tamin'ity taon'ity ho an'ny rallye de miracle tany mahajanga grand rallye voalohany ndao ity tanana mafy be ho an'ny tompony. Mbola ao anatin'ny fankalazana ny 20e anniversaire tsika dia manomana tsara tsika ao anatin'ny fotoana rehetrarehetra ny mandritra nyity taon'ity zany 20e anniversaire io
tsy mijanona tsika amin'ity taona ity fa tena mba faharoapolo taona atsika kosa ngamba ho asitsika fetifety mahafinaritra kely melolohan'ny farany taona amatra mba irantsika mianakavy koa hoe rehefa mba miaraka mirohatra miazakazaka dia mba miara ny fety kely ndraiky eo amin'ny fotoana anankiray ho amin'izany 20e anniversaire zany dia samy ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika ny fahasoavana amintsika ary ny herino amintsika tsirairay avy mandehana fahitahanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany amintsika ny Jehovah ka hamindra fo amintsika ananatra ny tavany aminareo nizy ka nomenareo fiadanana aza matahotra fa tsy rery zany ianao misy eo akaiky anao manohana anao misy momba anao sy manosika anao ary misy miazona anao tsy daraboanao zany izy tsy manisa ny eloko zany izy koa tsy mijery ny fahadisoanao fa izy efa namela dia namela anao izy aza manamelo tena fa afaka hiainga vaovao miaraka amin'ndray ianao ary hitany voninahiny amin'ny dingana tsara lavitra mihoatra noho izay nanoloranao tena hatramin'ny voalohany tianao izy miandry anao izy miaraka aminao izy eo akaikinao izy momba anao izy zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo amen